Ampitiavana indray tompoko lasy tokovaro nisy dia nitokatranao amin'izao takarivany talata fa 2010 ny volana Aogositra 7 sy 20 izao. Tolorana ny araba renao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao antsika. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana avy hatrany dia no Marihana androany 20 Aogositra ny Assomption na ny fiakaran'ny masin'i Maria vatana sy fanahy tany an-danitra izay hankalazain'ny kristianina katolika. Mikasika izay vaovaon'ny finoana izay indrindra ary no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Hankalazaina isa taona ny 15 Aogositra ny fiakaran'ny masin'i Maria vatana sy fanahy any an-danitra na ny Assomption. Tsy mivavaka amin'ny masin'i Maria akory ny kristianina katolika fa manaja azy. Ny Assomption dia fampakarana ny masin'i Maria vatana sy fanahy any an-danitra. Ary ny azo amintinana azy aloha dia mangina tanteraka ny evanjely fa tsy miteny momba an'izay mihitsy fa ny lovatsofon'ny eglizy no misy ahafantarana azy. Ny mampitombona tanteraka ny fampakarana vatana sy fanahy ny masin'i Maria any an-danitra izay marina fa tsy vavahany katolika mihitsy na oviana fa hajaina fa niteraka n'Andriamanitra ary ny didy fahaefatra dia milaza hoe ajaony ny ray aman-dreninao. Indrindra koa fa ao anaty rano malagasy ny fanajana ny ray aman-dreny maika mifavenin'Andriamanitra. Ioka amin'ny toko voalohany dia milaza ny arkanjely Gabriel kapiten'ny lanitra midina tao Nazareta hoe arahaba ilay fenao soavana ny tompo ao aminao. Dia nitohizy ny fiangonana tanterina hoe masin'i Maria renin'Andriamanitra mivavah ho any mpanompo. Fa tsisy mivavaka, tsisy miteny mihitsy hoe mivavaka aminao zahay katolika, mivavah ho any mpanompo. Ary ao amin'ny bokin'i Jenesy raha voanahary any Tamasev'Andriamanitra dia potraka moa ny ray aman-drenitsika voalohany dia hoy Andriamanitra amin'ny toko 7:7 hoe ry Adamo voaozona ny tany no fotanao, vovoka ny nakananao iverina ho vovoka ianao. Noho izany ny fahotana no napiditra ny fahafatesana teto ambonin'ny tany. Nefa i masin'i Maria navahan'Andriamanitra manokana ary ny antony dia nitondra folovolana ny zaza nomen'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao zanak'Andriamanitra dia Jesosy izy nitorotoronina tamin'ny herin'ny fanahy masina tao akibon'ny masin'i Maria Jesosy fa tsy natera-dela akory ary tsisy tsy efan'Andriamanitra izao rehetra izao. Noho izany ny olona nanota maty nandalo fahafatesana fa i masin'i Maria tsy nandalo fahafatesana fa ataon'ny teolojianina hoe dormition. Raha ny teto amin'ny ekara masinda François Xavier Antanimena no resahana ankoatry ny fankalazana ny Assomption izay dia 770 mianadahy no nandray ny sakramentan'ny fakairezana na ny confirmation androany.